Salama daholo e. Androany zany a hitondra torohevitra fampianarana ho an'ny gasy andafy na ny gasy a Madagasikara mijery an'le fandaharana. Io le araka ny tegny foana hoe misy zavatra torohevitra io de raha ohatra ka mety aminao le izy de raiso, raha tsy mety aminao izy de aza mivazavaza amin'ny inona moa zany ny commentaire ao ela fa ny sujet resako a de resaka violence, de resaka instruction, de resaka incivilité, de resaka racisme amin'ny gasy andafy, raciste be ny gasy andafy anitrana Madagasikara moa io, indrindra fa complexe d'infériorité nohatra amin'ny vazaha. Ka nina moa zany raha ohatra ianao ka izany resahanao fa tsy le sujet de bloqueko anao, bloqué foana systématique, tsisy héros zany io hoe enjana be fa na j'aime be fa na mereny koto io fa vokoto tsy koto fa za misy thème de société les violences tamin'ny match ny PSG farany teo de zay no anaovako analyse hitondrako afatra madinidinika. Zao manko rehefa nandeha le violence tamin'ny après le match iny de nizahatra teneny gasy de hoe io ny africaine ihany, ny étranger ihany mahatonga an'io ny ina moa zany ny arabo sy ny africaine, ny maintoditra zany, zay ny teneny gasy any France. Ka reny gasy reny zany tiako mba tenina kely hoe mba menara rehefa tonga andafy, mba menara fa le abadona io de miteraka avy andranana, de miteraka racisme. Le racisme ianao mainty koa ianao koa africaine koa ianao no anambany ny africaine, de dikan'izany ala merci ny vazaha ianao mieritreritra ny vazaha fa ambony be fa ambony be noho ianao satria ianao ara miteno reo étranger nefa ho azaveko aminareo tsy ma étranger le ina moa zany le manao violence raha ohatra étranger inona ny antony oarako aminahy fotsiny resaka anahy ihany zany za zao ve de hitanareo andeha efa mpitoraka anapotika zavatra ary amin'ny après match ary d'ailleurs tsy hitako tsy jena amin'ny match any, tsy hitako zay atao any, zavatra hafa m'intéressé anahy. Za zao tsy andeha ino moa zany anao an'izany rehetrarehetra zany, za zao tsy hijery concert ny ery izy moa Taïek sy Dadju, za tsy hijery ny concert ny Ayane Nakamura na Lovola na Omena Be, za tsy hijery, tsy toko dikany tsisy fotony ino moa le babou moa sa izy moa le rappeur le ny manao tontolo ry. Ka rehefa ino moa zany rehefa mba tonga andafy ianao zany mba zavatra mba mihaja mba klasy no tokony andehananao fa tsy de concert ny Dadju ve Ayane Nakamura ve zay ve zay sitiavanao amin'ny Instagram ny tany amin'ny Ayane Nakamura de mitena ena tsy nefa antitra la so milaza ina moa zany milaza zay ina moa zany zay frantsay mbola kely tsy mahafantatra ny Georges Brassens frantsay mbola kizikely mbola jeune, izy tsy mahafantatra ny Jacques Brel, izy tsy mahafantatra ny Edith Piaf, izy tsy mahafantatra ny Jean-Jacques Goldman, izy tsy mahafantatra ny Michel Berger, izy tsy mahafantatra ny Michel Sardou, Mireille Mathieu, Claude François, Johnny Hallyday, izy tsy mahafantatra an'izany ny ankizy tanora, izy tsy mirevy an'izany. Fa manino ianao no mirevy Taïka sy Dadju satria ianao any amin'ny banlieue ianao mipetraka, any amin'ny banlieue ianao de rehefa manao revina banlieue ianao de zao ny afarany zanakao raha ohatra ty mino moa zany ny Allemagne fotsiny, izy tsy mahafantatra Peter fa Mafay ny ankizikely, i Fischer, Atem Los, izy tsy mahafantatra ny izy moa izy dao moa ny pire Andrea Berg, izy tsy mahafantatra an'izany ankizy ety, zany ny standard, zany ny alina. Ary eo ankizy reo na teny Soleimanique na ny Allemagne mahafantatra Schlager zany musique traditionnelle, tsy mahafantatra an'izany. Izy tsy ny Suisse ankizy kely tsy mirevy ny ino moa zany yodle, rehefa misy concert yodle de feno ny ankizy kely, de rehefa misy fety traditionnelle manao akanjo manao daholo ny ankizy rehetra mandray anjara, tsisy hoe re soir zao manao yodle ny olona ty, corps des Alpes ny olona ty, satria culturel zany
zany tokony ianarana fa tsy saiky ty Suisse mihitsy ity ino moa zany hoe tsy haiko zay le fandeha an'izy ka ny resaka violence de nareo miteny hoe ny ino moa zany ny étranger io de efa niteniko tamindray mandeha teto fa ty Suisse de 30% ny étranger ao Genève ao 30%. Maninona tsisy violence ohatry zao a Suisse? Maninona tsisy violence? Raha zanareo fa hoe ny tsy mahay miana ny africaine sy ny arabo, ny maghrébin, maninona tsisy violence aty? Satria ny olona ty civilisé, instruit le olona ty. De ina mo hoe ohatra fotsiny raha nijery nareo na France tsy haiko nareo mba manaraka vaovao actualité française fa za isanasany vaky de manaraka ny vaovao amin'ny France 2 20h tsy maintsy mijery an'io na tara ohatra zao ma zany nirevy tany Allemagne maly tany Allemagne tany de tara de azao avo nijery an'izy le vaovao tamy maly de anina fa tsy haiko nareo na ina moa zany nijery afako maly fa misipa ny France tsy sa manao sorta tsony foy kely na ohatry zany amin'ny andro mafana be zao fa de ino moa zany rangirangetiny bandy any andalana anaovana hoe salope, anaovana hoe tsitsita, anaovana hoe est-ce que tu peux coucher avec moi, le harcèlement sy le jolamboto any France misy an'izany fa afaka mijoro vavolombelona to ny gasy mipetraka Suisse fa tsy ahitanao an'izany aty. Ny bandy Suisse tsy mikotikôty sipandalana ino moa zany manaraka ty afara ty minsiste miharcelé misy an'izany tamile vaovao teo le mitazona vodina vehivavy any anaty bus salope est-ce que tu peux me faire ça zao any France misy an'izany. Aty Suisse afaka mijoro vavolombelona ny gasy mipetraka Suisse fa ny bandy Suisse de manaja vehivavy civilisé aty tsoriny any France ka nareo milaza fa hoe ny étranger makatsy makaroa de nantany mihitsy nisy nanao analyse mihitsy ny mpanao gazety hoe exception française ve ty violence ty sa tsy de laso alefako aminareo le izy. À 6 mois de prison ferme. Pour la procureure de Paris, les personnes interpellées n'étaient pas de simples supporters emportés par l'euphorie des célébrations. Il y a un certain nombre de personnes dont on peut typiquement dire que c'était pas du tout des amateurs de football puisqu'ils ont commis leurs exactions pendant le match. Ça, avec Éric Pelletier et Alain Location. Ouais. Le dispositif policier était-il bien dimensionné? Là, ça veut dire quoi? C'était plus grave. Oui, et beaucoup de questions se posent après ces scènes de violence. Le gouvernement a-t-il sous-estimé les risques? Le dispositif policier était-il bien dimensionné? Ces violences en marge des matchs de football sont-elles une exception française? On voit ça avec Éric Pelletier et Alain Location. Image de chaos samedi à Paris après la victoire du PSG. Des scènes qui rappellent celles de 2025 lors du premier sacre européen du club. Alors, cette année, y a-t-il eu plus de violence? La préfecture de police de Paris a comptabilisé les incidents et elle est catégorique. 30% de faits en moins par rapport à l'année passée. Mais cette année, la violence s'est étendue, 70 villes françaises touchées, et surtout, elle s'est intensifiée, avec pour cible principale les forces de l'ordre. Bilan, 178 blessés, parfois graves, comme cette 178 blessés. À la jambe. Police n'est là, ça. C'est-à-dire qu'on fait face à des tirs de mortier, des bombes agricoles, ce qui a généré d'ailleurs des blessés assez graves et des opérations, à des bouteilles d'acide aussi qui leur ont été jetées. Face à cette nouvelle donne, le dispositif de samedi était-il adapté? Il était en tout cas plus étoffé que l'année dernière. 8000 policiers et gendarmes dans la capitale, 2500 de plus qu'en 2025. 2 capitales, 2 ambiances. À Londres, dimanche, une grande parade festive. 1,5 million de personnes dans les rues et des incidents beaucoup plus limités. 24 arrestations seulement. Sal. En Angleterre, nisy manifestation amina million de gens de tsisy violence ohatry en France. De ona nazavanareo an'izany. Iza ny be étranger kokoa ny any Angleterre sy na France. Raha ny olona raha miklandy ny olona any Angleterre ny andehan'olona fa tsy France.
hitsaka ino moa zany i manche no ataon'ireo afrikanareo de maninona tsisy lazanareo fa étranger satria le anarizanareo bato de zay no tiako tenenina hoe ny gasy zany matetika mana tendance hipetraka amin'ny ino moa zany banlieue reny banlieue parisienne reny satria na amin'ny quartier la cité satria mora ny hofatrano de avy mbola mahazo APL koa aide logement de zay no zava-dehibe amin'zareo fa diso be zay fa vidina lafo le izy rehefa aveo satria rehefa zanakareo nitesaina anatin'ny ina moa zany any amin'ny banlieue de mihaino rap izy de manao violence izy mandeha ny drogue mandeha ny rehetrarehetra fa tsy mampanina mihitsy mandoa hofatrano lafolafo mba tafafita ny zanakao amin'ny fianarana ny fianarana zanakao ny important fa tsy le vola kely azonao amin'ny hofatrano ka zay mihitsy no tiako hitorana sainareo hoe ohatra ny anay aiza misy teo ny anay zao ny discussion aiza misy teo lalika avo lenta be tsireo zao miresaresaka hoe frérot fotsiny resaka eto any izy moa frérot fotsiny de tsireo nazavany Pablo anazy c'est pour dire en français familier que je ne les considère pas comme frérot étant en termes affectifs de nareo le manana zanaka ino zany mianatra manam-pahaizana lasa aloha vetivety tsireo le français le niveau français ny Pablo de lasa aloha sakafo bebe ty foatra maizina be de hoe mais ty moa zany groupe familial ty mais il est aussi utilisé de manière neutre et négative iry izy amiatry raha miteo frantsay saotra zany mihitsy amiatry raha miteo frantsay frérot juste ma commande elle va être prête quand mais quand tu dis j'ai texté sady zay tsy mampiasa terme jolambota any amin'ny banlieue rehefa miresaky reo bandy reo hita mihitsy olona mianatra reo zanako reo de za moa tsy raha fantatra hoe nisy match akory fa tamin'ny sabotsy ny asa na tsy mirarahany PSG sy Real Madrid zany de nisy olona tato antrano ny teny hoe andefasy message Hugo fa naresy PSG ka Hugo tsy na fanina PSG de nandefa hoe Hugo ici c'est Paris de fa nahenany de navoaka ny maillot ny Hugo ok de nandeha le resaka de hoe assez calme zany tamin'ny fotoana satria niresaka hoe mety hisy violence de mbola tsy au courant zany tamin'io à minuit de calme zany calme fa ny teny fotsiny hoe Pablo hoe le week-end pour être disons le problème c'est que je suis content pour Hugo mais il va y avoir des dommages collatéraux du terme Pablo des personnes qui profitent de tout bon moment pour gâcher et la mal est possible mais ne parle pas si pessimiste. C'est là les Français appellent les gens. Je n'ai pas besoin de préciser, je parle de Anne. De nandeha am'izay ny hoe aza mivoaka lisany fa sososao da ny zanako zany nantsena ty PSG aza Hugo tsy hitoraka vibe sy anary amin'ny anary tsy hanao ninina am'zany izy fa milamina izy mijanona trano izy fantatra fa hisy violence de mijanona trano izy ka ry nareo le manavakavaka gasy manavakavaka reo zanako reo ve étranger sa tsy étranger zay le izy satria le gasy misy miteny hoe afa le français souche afa le français tenise ka le zanako reo étranger sa tsy étranger rehefa zanako reo ve violent fa arakara rehefa mipetraka any amin'ny banlieue ny zanakareo
de reny fatotra reny ny ataony fa reto zanako reto sa tsy mirevy ayanaka-mora reo tsy mirevy dajoro tsy mirevy taika reny tsy lany reo an'izany fa Michel Berger no enony de miresaka hoe aza tokony voaka de rehefa nandeha am'izay le izy de mamoaka actualité Pablo i actualité ososo zao fandehany de manao analyse ici devant être sorti voilà garde à vue de resaka politique les politiciens appelés 24 heures il abuse vraiment je trouve cela terrible c'est vraiment inadmissible c'est vraiment les membres inadmissibles ozy le membres amin'ny zavatra ataony zareo de resaka am'izay ny bande intelligent et là Ozigo le RN ne fait que de la récupération politique car ils n'ont tout simplement aucune idée à part du racisme fondé sur la propagande. Sans zany olona misaina, sans zany olona intelligent, zany olona nianatra, fa tsy tsara gasy hoe tena l'étranger io, tena zao fa igo manazava tsara hoe récupération ny ina moa zany Rassemblement national ou le extrême droite iny RN en tout cas Front National de manazava ny zanako intelligence sady nianatra récupération io amin'ny resaka racisme fa nareo gasy bado tsy nianatra any amin'ny banlieue de tonga de nareo tonga de omenareo tsiny ny mainty sy ny arabo fa ireo étranger reo nefa nareo étranger fa le ride miteny cet exemple est encore une bonne illustration donc ne leur faites pas ce plaisir. Ne leur faites pas de plaisir. Ça nous a amené plaisir, elle ne faut pas de nous. Elle ne faut pas de nous. De manaraka, nous avons attendu la propagande ni Front National. Fa tokony tsy laraka zay fa nareo bato de miteny ny étranger io tsy reo bato tsy nareo tsy nianatra fa rehefa nianatra zanakareo de mananalyse mipetrapetraka ohatr'izao. Évidemment, il y a toujours des cons, des casseurs, des violents et des haineux que je comprends, mais un seul mort, c'est tragique, manazava ny heviny go. Tara le zavatra mahafinaritra amle izy. Alefa ny fanazavana politique, sociale de tsireo ny argument. Fa tsy tonga de miteny fotsiny reo étranger reo tsy mipetraka reo ohatra zao nareo le bad ben en France de mamaly patron Igo sauf Igo la majorité des gens réfléchissent pas alors en termes de la et en rationalité au final nareo mba mampiasa terme rationalité de il va, les prix montent, le bœuf casse par le réchauffement climatique, le long terme, exactement, même raison, on fait de avlenta, même réchauffement climatique, même politique, même des discussions, même cascanio, zanako, dans casseur, zanako, c'est de l'embout, faut la nianata, demander une direction. Et l'extrême droite, tous les partis racistes vont utiliser comme poudre de canon. J'ai l'impression que de mandeha hatramin'ny mandeha discussion za moa mbola niasa tamin'io de tsy de afaka nandray anjara jereo discussion lava be mahakasika an'iny incident iny tany fa tsy nareo tonga de argent comptant hoe ny étranger io jolambotiny étranger tsy manjary ny étranger zay ny abadonareo de mandeha discussion de aty amin'ny farany aty aiza ozy teo vous avez sacré discussion, c'est vraiment qu'une lise. J'aime bien le niveau et la contradiction. Ils relatent, c'est tout bien, face à mon argument. Oui, c'est intéressant. Nos fils sont intelligents. Nos fils sont intelligents et ont leurs idées sur les choses. Le plus difficile est de respecter les idées de l'autre. Je vois ça. En tout cas, de quoi en être fier. Fier en sana koa satria avolenta be ny discussion ary tena hitanao hoe mipetraka resaka politique, argument écologique, argument sociétal, argument petrapetraka. Zay tiako tenenina hoe ampianariny zaza
rehefa tonga andafy ianareo manana moyen ampianarina zaza ampianarina zaza fa afa mihitsy mahita zaza ambony niveau ohatry zao fa tsy mitovy aminareo nareo tonga de fa misy violence de ny étranger ndray io zay le izy ampianarina zaza apetraka any amin'ny banlieue zaza tsy maninana mandoha vola mandeha ino zany mipetraka amina quartier tsaratsara indrindra mandany vola ampianarina zaza fa afa foana ny zaza mianatra zay le tiako atao androany sira daholo